aussi coordonnateur sous-régional de vulgarisation de l'approche CHEP. Je m'occupe 11 pays au total dans la région africaine. L'approche CHEP, c'est un outil de vulgarisation agricole. Notre objectif avec cette approche, ça c'est l'autonomisation et aussi la professionnalisation des agriculteurs. Ici à Madagascar, depuis l'année 2015, on a travaillé étroitement avec la direction de la formation agricole et aussi les écoles attachées au ministère de l'Agriculture comme CAFPA et FTA. Ny CHEP dia misy dingana maromaro mba hampitomboana antraikefan'ny tantsaha. Izay no antsointsika hoe dingan'ny CHEP. Dingana voalohany mizara ny tanjona amin'ireo mpamokatra, fampahafantaran'ny CHEP amin'ny fanatanterahana atrik'asa, fisafidianana ireo mpamokatra izarana ny CHEP. Voalohany, zaraina amin'ireo tantsaha ny tanjona sy fijery. Izany ny dingana voalohany tsy maintsy atao mba ho ireo tantsaha ireo ihany no manao ny ezaka ahavitany izany. Mila manaiky izy ireo fa ny CHEP no ahatongavany amin'ny tanjona iriny. Ny fiofanana voalohany no fitaovana iray mora ampahafantarana ny tanjon'ny CHEP ho an'ireo tantsaha. Dingana faharoa, tonga sain'ireo mpamokatra. Fanadiadiana ifotony miaraka amin'ireo mpamokatra, fanadiadiana ny tsena. Faharoa, ampahafantarana an'ireo tantsaha ireo vokatsoa azo avy amin'ny fambolena sy fiompiana. Io dingana io dia tena ilaina satria raha tsy tonga sain'ireo tantsaha, miena arak'izany ny fahavitrena anova ny fomba fiasa amin'ny fambolena. Io dingana io no hanazavana ny zava-misy marina momba ny tsena. Anatin'io dingana faharoa io no hanaovana ny fanadiadiana ny tsena any am-boalohany, izay ny tantsaha ihany no manao anazy. Dingana fahatelo, manapa-kevitra ireo mpamokatra, fisafidianana ireo voly, famolavolana ny tety androm-pamokarana. Rehefa tonga sain'ireo tantsaha no mahazo traikefa vaovao tamin'ny dingana faharoa, manapa-kevitra izy ireo hanaiky fiovana. Izay ny dingana fahatelo. Amin'izany dia mila manao ny fomba fividianana ny vokatra ambolena na ompiana anaty tety androm-pamokarana mba ahafahany mivarotra entana amin'ny fotoana ilan'ny tsena izany. Dingana fahaefatra, mahazo traikefa ara-teknika mpamokarana ireo mpamokatra. Fanofanana ireo teknisianina eny ifotony, fanofanana eny ifotony. Ity dingana faran'ity dia ireo teknisianina CHEP no manome vahaolana teknika, ohatra hoe fiofanana teknika eny ifotony mba hahavokatra araka ny tanjona napetraka. Moramora taminay nahazo an'ilay lohahevitra CHEP. Ny mpamokatra aty amintsika tsy dia tianjareo ny arahana maso akaiky. Rehefa nahazo an'ity fiofanana CHEP ity izay dia moramora kokoa aminay ny tondra an'ilay teknika ho any aminjareo. Ho an'ny tanora namana dia vonona izay teknisianina hanampy anareo ary hamindra traikefa amin'ny resaka CHEP mba ho lasa asa fivelomana maharitra ny famokarana. Satria ny formation CHEP dia mifantoka amin'ny hoe mamokatra mba hivarotra. Tombony be aloha nahafahana nanaraka an'ilay izy satria ilay CHEP moa izany dia mifototra amin'ny fanovana toe-tsaina. Nahafinaritra ilay izy satria nahafahanay mpianatra mifampizara zavatra maro niaraka tamin'ilay formateur aloha voalohany indrindra ary taminay mpianatra koa manaraka izany. Ny fampandrosoana dia miainga avy amin'ny rehetra. Ka noho izany raha manaraka an'io izany hitondra fampandrosoana goavana ho an'ny tontolo ambanivohitra sy mpisehatra ao aminy izany. Tsaratsara amintsika tanora aza matahotra miverina any amin'ny fambolena sy fiompiana fa maro zava-tsy ho hitantsika ao. Ary io CHEP io dia fomba iray entina mampiatra an'ilay fambolena sy fiompiana mba azahoana vola izany. Ka raha volany dia tavinao aza matahotra fa misy rehefa mampiasa ny formation CHEP io miaraka amin'ny fambolena sy fiompiana ianao. Mpianatra voaka tao amin'ny CAFPA Mahitsy Andranovaky. Vao nivoaka tao izay
tamin'ny taona 2018 eny dia tonga dia nataoko ny projet a fambolena mananasy. Tamin'ny voalohany aloha 1 hektara ny zahana natao dia manitatra tsikelikely eo dia zao izy efa feno 3 hektara. Alohan'ny hanao vokatra mokatra anankiray ianao zany dia ilaina le Aprosep satria produire pour vendre. Zay zany tena zava-dehibe misongadinao amin'ilay izy. Zany hoe manao étude de marché anao ao anatin'ilay izy manao ny kajikajim-pamokarana. Ny fampiaraka anazy ety amin'izao fotoana izao tady lalam-barotra aloha ianao zany vao mamokatra dia ao ny fijerenao ny hoe aiza ny tena malafo ny vokatra amoahanao an'ilay vokatra amin'ny vidiny tsara zany. Ny fivana hitako taminy dia lasa fivoarana be izy zany eo amin'ny fitondran-tenany, eo amin'ny fahaiza-manao, eo amin'ny fianarana ny ratoviny tany zany. Torontsony izy fa mahalala ny ataony. Aty amin'ny commune rurale ny Tsioromandidy zay amin'izao manao resaka poule pondeuse aloha zany ny activité première anay hatramin'izao. Dia ankoatran'izay manao kisoa ihany koa zay sady mamboly katsaka. Dia ny approche par chef koa zany nahafahanay nivelatra kokoa tao anatin'ny resaka hoe fandraharana zany. Dia tamin'izany ny tena nalala betsaka kokoa ohatran'izao daholo ny dingana aloha rehefa andeha mokatra na moka produit anankiray. Dia tao anatiny koa ny resaka hoe fitadiavana client dia ny hoe ny concurrence koa zany tafiditra tao anatiny satria rehefa manao zavatra ianao tsy maintsy hoe misy concurrence fa tsy mieritreritra hoe ianao reny ianao an'ilay izy. Ianao zany mila mitrandraka isan'andro hoe inona indray ny zavatra ny afaka tsoahana androany. Hoe mila mikiry ianao dia mila miezaka ianao dia mila vonona mandrakariva ianao dia hoe mila mahafantatra zavatra vaovao foana ianao isan'andro. Fa tsy hoe mionona amin'izay matolotry ny mpampianatra androany io ny zavatra tsika androany dia mila ianao koa zany mba tia mikarikariky. Ny asa ataoko amin'izao fotoana izao araka ny fiofanana izay efa natao tany amin'ny kafipa, fiompiana akomanatody lava. Le Aprosep zany dia resaka ohatrany hoe analyse na partie prenante, zany hoe fijerevana raha ohatra hoe misy projet iray eritreretinao atao dia jerena daholo no manodidina iny resaka hoe fournisseur, client, concurrent. Dia misy ihany koa tao le fomba fiteny hoe manao étude aloha ianao dia avy eo le étude anao iny analysena dia avy eo ampiarina. Tsapako aloha zany zao ilaina le Aprosep satria betsaka zany ny zavatra tsy nisy hatramin'izay nefa lasa ohatrany hoe ananako amin'izao fotoana izao. Raha tsy teny fotsiny ohatra hoe miresaka tracteur zany, resaka hoe jiro ao an-trano ohatr'izay. Ny SEP dia resaka étude de marché zany hoe makany an-tsena ianao manao fanadihadiana ifotony any amin'ny tsena dia izay vokatra ilain'ny mpanjifa tsy be mpihila no volena. Manao ny étude de marché zany satria tia fantatra ny zavatra mandeha dia lasa za nandeha nakany amin'ny tsena nanalavory zany anay no tsena lehibe. Ny toerana misy anahy dia toerana azo safidianana tsara mihitsy amin'ny resaka fambolena anana. Mitombo ny azo aloha dia mitombo ny vola zany lafo le anana satria tsisy mpifaninana firy zany no mitonja eny amin'ny tsena. Araka ny formation izay natao tao amin'ny kafipa-nja vaky mahitsy no nahatonga anay nanao ny fitsidiana ireo tsena lehibe ary za somary gaga ihany nahita fa kay ve misy anana amin'ireo toerana reny. Ny activité ataoko zany amin'izao dia miompy poule pondeuse zany hoe mamokatra atody hatreto aloha ny antony ampiarako ny SEP dia ahafantarako ny vidina atody dia izay no entiko ampiarana azy hijerena ny vidim-bokatra, lalam-barotra ary ny mpanjifa.
dia ny afatra amin'ny resaka chep a na fambolena zany na fiompiana dia tsara foana manao pro-chep aloha zay vao mamokatra na hoe manao famokarana anankiray. Famokarana ataonay mahakasika ny famokarana kisoa. Ao anatin'izay famokarana kisoa zay sady manao fanadavezana zay no mampiteraka. Dia misy ihany koa ny activité anay mitoto provandy manao fambolena katsaka dia manao fiompiana kogasy ihany koa. Ny pro-chep dia isan'ny hoe tena fiainana. Zay no ilazako anazy tena fiainana mihitsy ao anatin'ny tontolo ny fandraharana satria misy moa ilay fomba fiteny efa mety efa fantatsika hoe produire pour vendre dia zay no tena bazin'ilay satria mamokatra ianao tsy hoe mamokatra fahatany fa mamokatra ianao mba mamoaka vokatra zavatra ilain'ny tsena. Raha ohatra ny anay zao ohatra hoe famokarana kisoa eto Madagasikara mbola tsy ampy be dia be zany vokatra kisoa zany dia tao anatin'izay no hoe nanaovana ny étude de marché nalalana ny ilainy le tsena hoe vokatra kisoa ohatrohatran'izao tsy matavy fa vokatra kisoa nofosana no ilain'ny tsena dia zay no vokarina eto zany dia manentana ary manao torohevitra mihitsy ho an'ny tanora na tsy tanora ihany koa arao ny formation chep fa tena zava-dehibe ao amin'ny tontolo ny fandraharana. Ny pro-chep dia dingana iray ahafahanao manatanteraka famokarana anankiray. Izany hoe rehefa hanao ny famokarana anankiray ianao tsy maintsy aloha ianao voalohany mijery hoe inona ilay zavatra vokarinao dia aiza ny tsena hamarotanao an'ilay vokatra, ilain'ny vokatra ve ilay tsenanao. Faharoa manarak'izay dia manao ny resaka compte d'exploitation ianao amin'ilay tetikasanao hoe tokony azona tombo ve le projet sa manao ahoana mety ho faty antoka mety ho hita, manao ahoana ny tombony mety ho azo. Ao anatin'izay ihany koa dia mila voafaritra tsara ny hoe ilain-tsena ve ilay vokatra vokarina. Izany hoe ao anatin'ny pro-chep no ahafantarana an'ireo rehetra ireo ahafahana mirealiser ny activité anankiray.